Mbola manao ny fitakiana trano moa ireo mpanao gazety mivondrona ao anatin'ny cellule de crise mitaky ihany koa ny fahalalahany asa fanaovan-gazety. Ankoatr'izay mitaky ny fanesorana amin'ny toerana ny tompona andraikim-panjakana heverin'izy ireo fa nanimba ny fiaraha-miasa ny arahan'ny fitondrana sy ny mpanao gazety ity vovonana ity. Manohy ny fitakiana trano ireo mpanao gazety izay mitaky ny fahalalahany asa fanaovan-gazety na ny cellule de crise pour la liberté de la presse. Nandritra ny famiriana mpanao gazety nataony androany hitesy amin'ny lahaotaon'ny Besarety dia nanazava ny hetsika ataon'izy ireo ny mpitarika izay miantso indrindra amin'ny tokony hirsoana amin'ny fanatsarana ny fifandraisan'ny fitondram-panjakana amin'ireo mpanao gazety izay tsy maintsy handalo ny teboka maromaro izy. Ny hetsika izany dia anaky voalohany dia ny fitakiana hatramin'ny farany izany ny fialan'ireo tompona andraikim-panjakana roa lahy izay zavatra izay inona zany ilay hoe hetsika mandrapatonga izay fahafaham-po amin'izay fitakiana izay dia zao hoe ny tsy famoahana mihitsy ny vaovao-mpanjakana na amin'ny gazety an-tsoratra zany na amin'ny fahitalavitra na amin'ny radio. Zany hoe io tsy fanerena fa ny ato anatin'ilay cellule de crise aloha zany misy radio, misy télé, misy gazety dia efa nyray feo amin'izay zany zay aloha zany. Misy ambadika politika ve ity hetsika ity ary misy ihany koa ve ny famatsiam-bola mpanao politika? Mampalahelo zany eto amintsika dia zao rehefa mitaky ny zavatra amin'ny rariny sy intsiny dia lazaina foana fa hoe misy ambadika politika. Tiako tondrana fanamariana ngezabe zany ilay izy. Ny mpanao gazety tompoka dia nanao tsy paipaika nanampiana anazy roa lahy teny am-ponja ary ny arahantsika rehetra angamba fa namena ilay valopy rehefa tsy paipaika tamin'ny zoma. Fa eo koa ireo patron de presse sy mpanao gazety maro izay nanao ihany koa tsy paipaika sy fanampiana ny vitanantsika an'ireny hoe Oviva, mofo lasary sy ny karazany ireny ka hoe reny niveriny zareo fa hoe misy ambadika politika dia zao no izy izay tsy mitovy aminareo mpitondra fanjakana ka mandeha vidy olona eny amin'ny assemblée mividy solombavam-bahoaka. Andrasana izany ny toy ny toedrara marena fa misy ireo mpanao gazety no sitaka tsy ara-dia hanohana ity hetsika ity.